Anjarandrena atoandro no amiantsika ny fiongazety amin'ity atoandro ity miaraka amin'ny Rena Ravoniandro sy ny midi magnifique rehetra isaka atoandro. Miadirima mihitsy izy zany ao tsara. Ao tsara. Atao feona tennis zany le revue de presse. Mais izy samy mpanjakany Saleky. Mpanjakany Saleky Jojoby Ezeky. Ezeky. Nahazo ino moa zany filazana zany. Nomemboninahitra manokana mozika malagasy tao anatin'ny gazety frantsay tamin'ity androandroany ity gazety Libération satria telo pejy be zao. No niresahana mikasika ny mozika malagasy hoe reo mpanjakany Salegy. Satria atsy hoatsy amin'ny faha 10 ka hatramin'ny faha 20 volana jona ho avy zao dia hisy festival atao any Toulouse any. Io festival io antsoina hoe Rio Loco. Fanomezan-danja ny mozika avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe tena Toulouse io. any tena Toulouse. Dia anisan'ny anao fampisehoana ao anatin'ity hetsika ity i Jojoby miaraka amin'ny Wawa. Dia olona manodidina ny ray hetsy eo isa-taona ny tonga mijery an'ity fampisehoana ity any Toulouse ity festival ity zany. Dia ao anatin'izay resaka izay ao anatin'io gazety io ihany no miresaka misy manam-pahaizana resaka amina mozika moa zany antsoina hoe Julien Mallet miresaka mikasika ny mozika malagasy izy indrindra fa ny Salegy izay omemboninahitra amin'io festival atao any Toulouse io. Fa tsy Wawa sy Jojoby rery no invité gasy amin'io fotoana io fa ho avy ihany koa Saramba, ho avy ihany koa Tokotelo io izay misy an'ny Digary, Monique Njava, Régis Gizavo amin'io fampisehoana io. Fa ny tena nisongadina indrindra ihany koa dia ny firesahan'ity gazety ity mikasika an'ilay mozika ny Wawa le hoe 400 volt. Izay tena irarin'ny frantsay mihitsy fa ampandihan'ilay festival amin'ity taona ity araka ny voasoratra ao anatin'ilay gazety. Ho an'ireo frantsay izay te hanena vatana tongava any fa miena to dia miena. Tsy ihany finaingo fa malagasy. Fa raha ohatra hoe afaka alefantsika kely le 400 volt zay ampandiny any Frantsa dia ho alefantsika eo. Dia andihy koa tsika finaingo koa hanena vatana hono. 400 volt. Wow. Attention, ça c'est Salegy haute voltage 400 volts. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Et bah, chauffez. Ça passe. Livrez les hanches. Ça passe. En bas. Ça passe. En bas. Ça passe. En bambani. Ça passe. Remonte un peu. Vas-y, un petit peu, encore, monte un petit peu, stop. Aïe, 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 chacun à son tour. Mamie et papy sont là. Allez, va, danse, mamie, danse, mamie, danse, mamie, danse, mamie. C'est magnifique, papi, ah, papi, vas-y, papi. C'est magnifique, Chris, papi, ah, papi. N'est-ce pas talk? Iny 400 volt aminy tonga dia mizongozona mihitsy ny tena eto amin'ny TVM Etonosy tamin'izy. Niovitrovotra mihitsy. Hatrany Frantsa niovitrovotra amin'ny faha 17 sy faha 20 ny volana jona ho avy zao. Mbola iovitrovotra lavitra noho ny tetony any. Aoara, ina koa ny feon-gazety manaraka. Ty manaraka ity indray fifidianana solombavambahoaka tany Frantsa tany izay nitokisana tamin'ny alady teo fa nisy malagasy tao anatin'le izy lany tamin'ny fiodinana voalohany. Io izy. Iaina Koritsa ny anarany. Io izy io. Voatelopolo taona monjy io. Nanena coach. Voatelopolo taona monjy izy io. Tany amin'ny département ny Marina, 2e arrondissement izy io. Aina Koritsa. Ty vaovao manaraka ty indray misy ifandraisany amin'ny Mathieu sy Tsidy tonga eto ambony plateau satria namoaka ny gazety Le Figaro ny interview natao tamin'ny Andrew Wilson, izy io ny tompon'ny Electronic Arts io
io le tambola kely le izy soratra ao arina io rehefa le milalao jeu vidéo de le miandry le soratra mihodina aloha de mivoaka am'zay EA Games faly ary maheno de io ny zavatra nyresahany tao zany ny fivoarana zay hoentiny atsiarina kely atsy amin'ny resaka tontolon'ny jeu vidéo satria raha ny fitantarany de efa tsy holalovina amin'ny écran ntsony ny jeu vidéo arina kely ao fa misy plateforme angamba ny eritreretiny vaovao anaovana azy tsy haiko raha misy resahany Mathieu am'zay hoe ohatrohatrany ahoana fahitanao an'izany plateforme moa mivoatra foana ankehitriny misy le ataontsika le hoe réalité virtuelle le manao casque ny olona de amin'iny olona efa milalao efa mi-expérience hafa mihitsy zay zavatra samy manany fomba fivoarany ireo concepteur na jeu vidéo reo na ny Japon ndray any azy ny tsy écran lehibe reny ntsony fa zavatra kely manety miaraka am'le Nintendo Switch ao izy no ny anazy zany fa le izy plus izy mais kely de plus izy mais lafo lafo an'le izy na kely na lehibe misy mivoaka ao fao fa ny zavatra nyresahany Andrew Wilson tam'ty tao anatin'ny gazety Le Figaro de hoe ny fivoarana hoentiny manaraka eo de le olona ilalao an'le jeu mihitsy no mamorona an'izay personnage de le olona mihitsy ndray mamorona an'le tantara hoe ohatr' zao ny tiako anaovana an'ity jeu vidéo ty hoe miazakazaka kely maketsy de film kary sy le scénario anatin'le jeu mihitsy zany de le olona ilalao no mamorona azy ny anara zany manao an'izany de tsika misakafo foana fa nefa tsy mampety azy virtuel kely izy tsy mahavoky virtuel le fa tsy vately de nyresahany gazety Le Figaro ihany koa fa ivoaka amin'ny 7 novambra ho avy zao ny Xbox 10 za ny Xbox ara tsy anana sao efa 10 fa vidiny koa de tena 10 satria 500 € vidiny io rehefa ivoaka izy ina moa le terme technique le ohatrany hoe votsirana le izy ina moa rehefa ohatrany hoe misy ampidirana jeu copie le izy fa tsy le jeu original de ina moa le ohatrany hoe krakena reny zany zao craquable koa zany zao reny tsy haiko tsy fantatra rehefa tonga am'le craquable le izy de hoavy ny akabeazany jeu le console faraparany aloha tena ohatrany sarotsarotra no mikrake anazy PS4 zao amitsika am'teny zao efa 3 taona ny voana sa efa taona zay efa tsy vita mihitsiny izy hatreto tsy haiko nareo ny tokantrano any raha matsikaritra fa izy am'rahalay moa zany tena tompona andraikitra voalohany amin'ny teknôlôjia fa tena sérieux be mihitsy rehefa sérieux be tena avolenta be mihitsy zavatra resahany any tena tsy manino magnifique fotsika zay feo gazety tamin'ity androany ity raha pitso ndray